atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Ankafaliana ankaravoana trano entinay manolotro fiarabagna sy firariantsoa ho antsika jiaby. Izay mitandrisy magnaraka trany ity onjam-peontsika ity amin'izao fotoana izao. Tonga amin'ny fotoana andraisantsika ny tenin'Andriamanitra ho vatsim-pagnahintsika tsika koa asaina ampitiavana antsika jiaby. Agnaraka sy andray zegny hatramin'ny farany. Toy ny fanao isan-taona dia fankalazana manetriketrika ny olo-masina rehetra no ataon'ny eglizy amin'izao voalohany volana Novambra izao. Manampy antsika andinika sy anakitra izany ny tononkira fidirana manao hoe mifalia ao amin'ny tompo isika rehetra amin'izao andro fankalazana ny olo-masina rehetra izao. Faravoravo ny anjely ary indray miredona miobe ny zanak'Andriamanitra. Miantso antsika ho masina toy ny fahamasinany Andriamanitra ary manome ohatra azontsika alaintahaka eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Ndeha aroraisintsika i Kristy tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ireo vaky teny masina aroson'ny eglizy ho antsika amin'ny ity voalohany volana Novambra taona dia ity sy ny fampianaran'ny ray aman-drenitsika dia Monseigneur Archevêque Benjamin Marc Caramarson. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra, vaky teny masina voalohany, boky fanambarana ny soratan'ny Masita Joany apôstôly. Izaho Joany dia nahita anjely iray hafa, niakatra avy amin'ny fiposahan'ny masoandro. Ny tanany fitompok'Andriamanitra velona, ary niantso mafy an'ireo anjely efatra nasaina hanimba ny tany aman-dranomasina nanao hoe aza manimba ny tany na ny ranomasina na ny hazo mandra-panisanay fitompoka eo amin'ny handren'ny mpanompon'Andriamanitsika. Ary reko ny isan'izay voahitsy fitompoka tamin'ny fokony Israely rehetra, ka 4,400 alina sy iray hetsy izy. Nanaraka izany dia nahita vahoaka be tsy azon'olona isaina aho, avy amin'ny firenena rehetra sy ny foko-pirenena ary ny fanjakana mba amin'ny samy hafa fiteny rehetra.
nitsangana teo anoloan'ny seza fiandrianana sy ny zanak'ondry, miakanjo fotsy sy mitana sampandrovia. Niantso tamin'ny feo mahery izy ireo nanao hoe an'Andriamanitra izay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana sy ny zanak'ondry ny famonjena. Dia nitsangana nanodidina ny seza fiandrianana sy ireo antidahy ary ny zava-mananaina efatra ny anjely rehetra, ka niankohoka teo anoloan'ny seza fiandrianana, nitsaoka an'Andriamanitra nanao hoe amen. An'Andriamanitra mandrakizay ny dera mamboninahitra, ny fahendrena amampankasitrahana, ny haja amampahefana ary ny hery. Tamin'izany ny iray tamin'ireo antidahy nanao tamiko hoe iza moa ireo miakanjo fotsy ary aveza no ny aviany? Dia hoy ny navaliko azy, ianao ny mahalala tompoko. Ary hoy izy tamiko, ireo no avy tamin'ny fampijaliana lehibe, nanasa sy nanadio ny akanjony tamin'ny ranjanak'ondry. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaorana ne Andriamanitra. Nivuan farawaran lantai, dewa kaceyan tubuh, umbang payah panas laza, Kristinu tubulan dasi. Nivuan farawaran lantai, dewa kaceyan tubuh, umbang payah panas laza. Kristinu tupulang dasi, sautan siki sausi sabatu sama kasi, sautan siki sausi sama maru menatika, desamnya satanan lembaye pada muda tika, nyanya nyanya desi kayu pintuku, tuan para lancar. Vaky teny masina faharoa, taratasy voalohany masindajoany apôstôly. Ry ava-malala, indrety be ny fitiavan'Andriamanitra atsika amin'ny antsoiny antsika hoe zanak'Andriamanitra, sady tena zanany tokoa isika. Fa izao tontolo izao no tsy mahalala antsika, de no izy tsy mahalala azy. Ry ava-malala, zanak'Andriamanitra isika ankehitriny, nefa mbola tsy naseho izay ho tena toetrantsika, fa amin'ny andro ampisehoana izany dia fantatsika fa anahaka azy isika, satria ahita azy araka ny tena toetrany. Izay rehetra manana izany fanantenana izany ao aminy dia manadio ny tenany
mba ho madio tahaka azy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Alleluia, alleluia, dell'ami teni tu puzzia. Alleluia, 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 ube univa uvoma fali. Alleluia, 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 dell'ami teni tu puzzia. Alleluia, 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 ube univa uvoma fali. Ombantsika mianakavany any Tompo, ho tanteraka tokoa ane izany. Evanjely masina nosoratany Masinda Matio, ho ninahitra ny eo anao ry Tompo. Tamin'ny zanandro zany, i Jesosy no nahita ny vahoaka nanaraka azy, dia niakitra teo an-tendrombohitra, ary rehefa tafipetraka izy, dia nanatona azy ny mpianany, ka niloha-bava izy nampianatra azy nanao hoe, sambatra ny mahantra am-panahy, fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Sambatra ny malemy fanahy, fa izy no andovan'ny tany. Sambatra izay mitomany, fa alana lahelo. Sambatra izay noana sy mangitahita ny famarinana, fa ho voky izy. Sambatra ny mamindra fo, fa mindrana fo izy. Sambatra ny madio fo, fa hitan'Andriamanitra izy. Sambatra ny tia fihavanana, fa antsoina hoe zanak'Andriamanitra izy. Sambatra ny miaritra ny fanenjena no ny rariny, fa azy ireo ny fanjakan'ny lanitra. Sambatra ianareo raha tebitebena sy enjena, ary ampaingena lenga amin'ny ratsy rehetra no ny amiko. Mifalia sy miravoa ianareo, fa lehibe ny valisoanareo anan-danitra. Alleluia, alleluia, dell'ami teni tu puzzia. Alleluia, 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 ube univa uvoma fali. Alleluia, 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 dell'ami teni tu puzzia. Alleluia, 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 ube univa uvoma fali. Izany ary kankalazao ny teniny Tompo, derany eo anao ry Kristy. Kristianina ava-malala, izao voalohan'ny volana novambra zao, araka ny efa fantatrasika no ankalazan'ny eglizy amin'ny fomba manetriketrika ny fetiny ny olo-masina rehetra. Maninona tokoa moa no ankalazaina ny fetiny olo-masina? Ny antony dia sotra ihany, satria sy izay voasoratra ao amin'ny kalandrie mahazatra asika ihany no lazaina hoe olo-masina, satria ny atao hoe olo-masina dia izay miombona amin'Andriamanitra nandritra ny fiainany, ka nanamasina ny fiainany, satria araka ny averimberisika matetika ny fahamasinana, ny masina dia izay miombona amin'Andriamanitra. Ka tamin'izy niaina teto tany dia nivelona niombi-piainana tamin'Andriamanitra, ka tsy magaga ary raha efa nahatafita ny diany teto tany izy ka tonga amin'ny fiainana mandrakizay, dia miaraka amin'ny anjely mideran'Andriamanitra. Ka sambatra isika ary manana azy ireo tafita, ary manatena koa isika fa ho todotro mansara tahaka azy ireo any
amin'ny fonenana mandrakizay any an-danitra ka miaraka amin'Andriamanitra midera ny voninahitr'Andriamanitra. Ka izay no antony fankalazana izao, raha ny tena marina zany a, fankalazana ny voninahitr'Andriamanitra, fiderana an'Andriamanitra miaraka amin'ireo olo-masina sy ny anjely no iarahantsika eto. Zany hoe ny eglizy mivahiny eto tany sy ny eglizy tafita any an-danitra dia miara-midera sy manome voninahitra an'Andriamanitra no ny asa mibaribary sy miseho amin'ny alalan'ireo olo-masina ireo. Ka izay indrindra ry kristianina ava-malala no iarahantsika ary miombona bebe kokoa amin'izao andro fankalazana ny 1er novambra izao, nomen'Andriamanitra fahasoavana manokana ho fanehoana ny voninahiny ireo olo-masina ireo nandritra ny fiainany, ka ankalazaisika izay voninahitr'Andriamanitra izay. Raha ny tena marina zany, fankalazana manetriketrika ny lanitra voninahitr'Andriamanitra izay ataosika izao. Ny faharoa dia manambara amintsika araka ny voalaza teo ihany koa fa ohatra velona ho antsika izy ireo ka afaka miaina niaraka tamin'i Kristy tamin'ny fiainany teto tany ka tafiditra amin'ny voninahitra any an-danitra. Ka noho izany modely ho antsika izy ireo eo amin'ny ezaka ataontsika koa mba hanana izay fiainana miombona amin'Andriamanitra izay, na dia samy manana ny fomba ivelomany an'izay aza satria sisy mitovy izay fiainana izay. Ny fahatelo araka ny tonombavaka ataontsika amin'izao andro fankalazana zao dia ny hoe ry Andriamanitra rainay io nomena ho anay ty andro ty hanomezana voninahitra ny olo-masina rehetra sy tambo isaina mivavaka ho anay ka azahoanay ny famindraponao. Zahay ary izy ry kristianina havana sambatra tokoa isika ary fa manana mpivavaka dia ireo avatsika tafita ireo, manampy asika izy ireo mba hahatonga asika koa ary ahay ampibegna ny mitamigna ny fiainantsika, ampamoa ny varavara-piainantsika ka mahatonga antsika manao karibo an'Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Ary dia rehefa manao karibo an'Andriamanitra amin'ny fiainantsika sika dia mahatonga an'Andriamanitra eo anivon'ny fiainantsika ary ivon'ny fiainantsika, ka izay no ahafahantsika ary miombona amin'Andriamanitra amin'ny ataosika rehetra, ka izay ny atao hoe fahamasinana ka mahay mampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro sika vokatry ny vavaka izany ary mahery ny vavaka ataon'ireo olo-masina mpiara-dalana amintsika. Ny tsara ho marina koa ary izay ny maha olo raika sika amin'izao fankalazana izao ihany koa efa nanomboka omaly ny ireo diaspora rehetra, ireo avatsika aty ivelany dia miara mankalaza manao ny fivahinina masina aty Roma ary sy izy ireo ihany fa misy ireo avatsika avy any Madagasikara ka ambom-pionana ho an'ny isika olo raika ziaby, isika EV zany ny eto Roma ary mila vavaka tokoa izao fiainana izao ka rarotina tokoa ary izao fivahinina masina amin'izao taonjobily ny fanavotana izao mba iombona bebe kokoa, ka indrindraindrindra ny afahasika miombona amin'Andriamanitra manamasina ny fiainana dia ny fibebahana, ka izay no antenaina ho vokatry n'izao fivahinina masina atao aty Roma izao ary dia miara mivavaka tokoa isika. Ry kristianina havana, ireo vakiteny arosony eglizy androany tokoa dia anampy asika ary arak'izay voalaza teo izay ibanjina bebe kokoa ny voninahitr'Andriamanitra miaraka amin'ny olo-masina ka manomana dian'izao antsika ivelona tahaka azy ireo ka atolotra ny evanjely amintsika ny fandahara-piainana, ny feuille de route raha izay ny mahazatra antsika ahafahantsika ho tafita tahaka azy ireo. Izany no azo ambara amin'ireo asambarana valo izay norenesika teo ary mbola fakafakaisika fohifohy ihany rehefa avy teo. Fa ny vakiteny voalohany kosa ny taratasin'ny masinday Joany na koa ny apokalipsa dia maneho amintsika ny fiainako avy sy tambo isainy ireo olo-masina hoy masinday Joany any an-danitra any ka samy tretrika tokoa ireo olo-masina ireo ary dia izay koa moa ny tononkira fanaosika sambatra sy tretrika izy ireo. Izany no lazain'ny vakiteny voalohany 4,7 alina sy iray isy izay tandindony ny isa 12 apinarivo ka mameno izay isa izay 4,000 sy izay no isa fa fanambarana ihany izay tandindony afenona. Zany hoe arak'izay voalazany masinday Joany eto dia ho tonga hany daholo ny
olo raika ziaby ny fianakaviam-ben'Andriamanitra, izany hoe izay niombona amin'Andriamanitra ka faly manao vavaka sy fiderana ary fisaorana azy ireo, ary dia izay no santarintsika amin'izao fankalazana izao, manao akanjo fosy, izany hoe fa akanjo madio, izany hoe voadio ny ranony zanak'ondry hoy ny voalazan'ny masin-dazoany, ka mioby an'Andriamanitra miaraka amin'ny anjely. Izay ihany koa no miandry asika ry kristianina havana, raha miombom-piainana amin'Andriamanitra isika, sy noho ny famendresika fa noho ny famindra-po sy fitiavan'Andriamanitra, ary dia izay ihany koa no ezahantsika amin'ny alalan'izao fanatanterahana ny sinôda izao, izay efa akaiky dia akaiky, ary anentanana antsika hanao vavaka totoafo mba hiasa ny fanahy masina ka ahitasika toro-lalana araka ny voalazan'ny evanjely androany. Ry kristianina hava malala, antitra terin'ny masin-dazoany ary ao amin'ny vakiteny faharoa, izay manambara fa lehibe tokoa ny fitiavan'Andriamanitra sy ny famindra-pony asika, ka mianso asika hiombona aminy Andriamanitra, mianso asika ho zanany izy, ary dia zanany tokoa isika. Ho indrindra i masin-dazoany, ry hava malala, zanak'Andriamanitra isika ankehitriny, nefa mbola sy naseho izay ho tena toetra asika, fa amin'ny andro ampisehony izany dia fantasika fa hanaka azy sika, satria ahita azy araka ny tena toetrany. Ry kristianina havana, no arian'Andriamanitra mitovy endrika amintsika, ka ho tanteraka izany ao amin'ny fiainana mandrakizay ao amin'Andriamanitra, satria miombona tanteraka amintsika. Izany ny dikany hoe masina araka ny voalazantsika teo, miombona amin'Andriamanitra, ary io ilay toetra nananasika hatramin'ny voalohany raha nahary asika Andriamanitra, ka tanteraka izany rehefa tonga any amin'ny fiainana mandrakizay isika, miombona aminy ka mitera azy sy mankalaza azy ary manome voninahitra azy. Ka izay indrindra ry kristianina havana, raha te hahazo an'izay hasambarana izay isika, ilay fiombonana amin'Andriamanitra, dia ambaran'i Jesosy ao amin'ny evanjely ny lalana makany amin'ny hasambarana. Io no fakafakain'ny Papa François tamin'ny taratasiny mianso amin'ny fahamasinana, ansoin'Andriamanitra amin'ny fahamasinana tokoa isika, izany hoe ansoy ny ombona aminy. Ka ireo voalazan'i Jesosy ao amin'ny evanjely androany, ireo toetra ireo no mampiombona antsika amin'Andriamanitra, ka raha miombona amin'Andriamanitra isika dia sambatra. Ary izay no voalaza hoe hasambarana valo. Io hasambarana valo io zany no lalana izorantsika makany amin'ny hasambarana fiombonana amin'Andriamanitra. Marina araka ny efa fantatra sika dia sy valo fosiny ny hasambarana voalazan'ny evanjely eto, fa sivy, izany hoe ny fahasivy dia famitinana an'ireo fahasambarana valo, izany hoe sambatra ianareo i Jesosy raha tevatevaina tsy enjena ary ampangaina lainga no ny amiko, mifalia sy miravoa ianareo fa lehibe ny valosoanareo any an-danitra. Izany hoe io fahasambarana fahasivy voalaza eto dia mamitina ny hasambarana valo, izany hoe sy araky ny fiheveran'ny olona manko ny hasambarana voalazan'i Jesosy. Ka raha mivelona n'io hasambarany voalazan'i Jesosy io sika, dia toeriny izao tontolo izao, ary mahatonga an'izao tontolo izao aza anohitra sika ary ahatonga sika ho enjehany. Raha ny hasambarana izao tontolo izao tokoa dia mandalo miserana, mielina avokoa mandalo izao hasambarana izao, hoy ny hira ataosika, ka mamitaka sika ireny rendrarendra ireny. Ny hasambarana izao tontolo izao dia hasambarana manambara fananana, fa ny hasambarana torian'i Jesosy kosa manambara toetra, ary io toetra io no volena ka mahatonga sika ao amin'ny fiadanana marina. Ka io toetra io zany no mifanohitra amin'ny hevitra n'izao tontolo izao, ka sy magaga raha voahilikilika ny olona izay mivelona an'io toetra ambaran'i Jesosy io. Ary dia manana modely amin'izany tsika, ireo olo sambatra malagasy sy olo-masina malagasy, anisan'izany ny olo-masina Victoire Rasomanarivo, Lucien Botovasoa, Rafirina, ahisika ny toetran'izy ireo, Masinday Jacques Berthieu, ny olo sambatra Bezima, fantatra sika ireo toetran'izy ireo. Ataoko fa
ohatra velona ho ansika izy ireo. Ka izay no sara anazavana amintsika zany ny ty resaka sambarana fahasivy zay manambara fa rehefa ianao mivelona nireo asambarana valo voalohany zary hoe vavolombelona dia zary martiry, satria fantatra sika ny dikany hoe martiry vavolombelona. Ka izay indrindra ry kristianina havana amin'izao andro sarotra izao de mila vavolombelona isika, satria maro ny very fanahy mbola velona, maro ny very repère fandrindra ny tanora. Ka engany anampy asika izao fankalazana ny olomasina izao mba ahatonga asika ho vavolombelona eo amin'ny fiainantsika, ka andeha ary hozeresika hoe ahoana ny ahafahantsika ivelona an'ireo afatra nataon'i Jesoa ilay asambarana valo. Sambatra ny mahatra-panahy fa azy ny fanjakana n'Andriamanitra ho Jesoa, fa raha manome sodran'ireo ankizy tokoa Jesoa amin'ny toerana hafa dia ambarany fa io alemem-panahy io no toetra tsara ahafahasika miombona aminy, sy ny ankizy tokoa sy mirehareha sy mipoerapoera satria mahatoky an'Andriamanitra. Ka izay asambarana ambara hety mahatra-panahy izay dia manambara fa mahatoky an'Andriamanitra. Ka noho izany rehefa mahatoky an'Andriamanitra dia ho feno ny fanjakan'Andriamanitra, ary ny fanjakan'Andriamanitra no any arena amin'izay, ary ny fanjakan'Andriamanitra dia sy iza fa i Jesoa, ary izy ilay arena tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Toy izay ihany koa ny fahasambarana faharoa, sambatra ny malemy fanahy fandovan'ny tany izy, zany hoe noho ny sy fanatanterahany herisetra, noho ny fahalavirany an'izany herisetra zany fa feno fanetreteny izy malemy fanahy, dia mazava ho azy miova ny fifandraisany amin'ny Andriamanitra, miova ny fifandraisany amin'ny olombelona samy olombelona, miova ny fifandraisany amin'ny zavaboary, satria malemy fanahy izy. Ka noho izany teny etỳ-tany dia sy fanapotehana ny fiainany, sy fanilikilina ny fiainany, fa mampiombona. Zay ny fahalemem-panahy. Raha te hafantatra asika hoe ahoana zany fahalemem-panahy zany, dia ny mahatonga asika ho anana an'izay ezaka mifanasoa, mifampisimbona, ka mahatonga asika mikasaka ny soiombonana ary de mampiombona. Ary de azo lazaina fa io fahasambarana faharoa io dia izahasika ho alalinina bebe kokoa amin'izao synode fa fito fijanonana fahatelo izao. Raha malemy fanahy isika dia afaka ifampitsimona, afaka ifanasoa, ikasaka ny soiombonana. Ny fahasambarana fahatelo, sambatra izay mitomany fahalana lahelo, sy hoe mitady hitomany sy izay fa araky ny voalaza antsika teo ho feno an'Andriamanitra ny fiainana, izay le hoe fahamasinana. Ka sambatra izay mikasaka ny mpanafaka lahelo ary tokana ny mpanafaka lahelo dia Andriamanitra ray be famindrapo, ka mahatonga asika hiombona aminy ary ho masina. Sambatra izay nona sy mangetaheta ny fahamarinana, ary de mazava ny tenin'i Jesoa ny marina tokoa no maha olona afaka atsika, ka ny fanaovasika ny marina no azahoasika ny tena fahendrena, ary ny fahendrena dia i Jesoa Kristy. Sambatra ny mamindrapo famindrana fo izy. Lazain'ny Papa François matety tsy hisy ny fandriam-palema sy ny fihavanana marina ary ny fiadanana raha tsy misy ny famindrapo sy ny fifamelan-keloka. Ka raha te ho sambatra tokoa isika ary te hahazo ny fiadanana marina, de oka ho vonona mamindra fo ary famela heloka, ary tena mila volena izany amin'izao andro iainantsika izay ny herisetra ny manjary fifandraisana. Sambatra ny madio fo fahitan'Andriamanitra izy. Io lay toetra ny Masin'i Maria sy ny toetra ny zazakely, toetra n'ireo olo-masina, satria mahita an'Andriamanitra izy ireo. Ary zay
fahitanan'Andriamanitra izay no mahatonga azy ivelona ny mahazanak'Andriamanitra azy, ka io ny voalazantsika raha nanambara ny voalazan'ny masindazoany tao amin'ny taratasiny isika, sambatra ny tia fihavanana fanotsoana hoe zanak'Andriamanitra izy, satria ny fihavanana marina toron'ny Jesoa ka nanoloran'ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana io fihavanana ambara eto io, ary fihavanana tsy misy fisaraham-belatsia satria miatra manaina vokatry ny fahavoizana sy ny fanompoana, ka izay indrindra no mahatonga sika tena zanak'Andriamanitra, ary io fihavanana io no mitondra amin'ny tena fiombonana marina, ary tsy tahakany fihavanana ateriko-alao fa fihavanana vokatry ny fahafoizana ho isika teo sy ny fanompoana. Ny fihavanana ambaran'ny Kristy ny tena izy, io nitovizasika endrika amin'Andriamanitra, ilay noharian'Andriamanitra sika. Fihavanana sady kristianina no malagasy, ary io ny fihavanana manasitrana an'izao tontolo izao, ary io no ankalazaisika amin'ny Eukaristia, ary ny Eukaristia dia efa mahatonga sika misantatra ny fiombonana any an-danitra, satria ilay fihavanana tanteraka tena izy dia ny mampiombona antsika ho fianakaviam-ben'Andriamanitra, ary izay tanteraka rehefa any an-danitra sika, ary ireo olo-masina no mankalaza azy. Sambatra ny miaritra ny fanenjena no ny marina, fa azy ireo ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fanaovana ny marina no ahafahantsika mandresy ny fisarasarahana sy ny fanelikiliana, ka mampiombona antsika amin'Andriamanitra, ka mahatonga sika ho zanak'Andriamanitra, olo raika ho fianakaviam-ben'Andriamanitra. Ry Jesoa, ambaranao anay ireo toetra tsara anananay mba azahoanay miasambarana, mankasitraka anao izahay ry Jesoa, noho izany fahasoavana nomenao anay amin'ny alalan'ireo vavak'ireo olo-masina izay manambara fa aminao ihany no tsy maintsy hiafaranay, raha miomina ny tanteraka aminao izahay, araka ny voalazan'ny masinday Augustin hoe: sitony izahay, sitony ny voninahitra raha tsy ao aminao, noharianao hitovy endrika aminao izahay, ka ampianaro izahay ho tena taranaka manorina tokoa, hoe ove manorina ny fianakaviam-ben'Andriamanitra, olo raika ziaby, ho frately tuty, ka ny fihavanana tokoa ny anasitrana an'izao tontolo izao, ka ho todi-soamantsara any an-danitra izahay, miaraka amin'ireo olo-masina sy olo-sambatra rehetra, miaraka amin'ny masin'i Maria reninay sy masinday Josefa, mpiaron'ny Eglizy eran-tany, aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy ho antsika sandry vaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy ho antsika sandry vaky, sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra, i Jesoa, lay mpiandrony tsara nanolotra ny ainy, olo raika, ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny Eglizy, dia sambatra antsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. À toi tout seul.
love you.